Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko 1. Avy amiko, Simona Petera, ity taratasy ity. Dia izao, mpanompon'i Jesosy Kristy sady apôstôliny. Mamangy anareo aho, dia ianareo izay nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay. No i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy antsika, efa niantra antsika. Ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy i Jesosy Tompontsika. Ny hery maha-Andriamanitra azy no nanome antsika ny zavatra rehetra ilaina ahazoana ny fiainana sy iraketam-po amin'Andriamanitra. Satria isika efa nampahalalain'i Jesosy Tompo an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy fahatsarany. Izany voninahitran'Andriamanitra sy fahatsarany izany no nanomezana antsika ireo zavatra sarobidy sy lehibe tokoa nampanantenaina antsika, mba ho tonga mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra ianareo, rehefa afaka tamin'ny fahalovana, vokatry ny filandratsy, ny anaka eo amin'izao tontolo izao. Koa noho izany, aoka hiezaka mafy tokoa ianareo, ka ny finoanareo ho mba hiantsara-panahy, ny antsara-panahinareo ho mba hifahalalana, ny fahalalànareo ho mba hifahononam-po, ny fahononom-ponareo ho mba hifaharetana, ny faharetanareo ho mba hifiraketam-po amin'Andriamanitra, ny firaketam-ponareo amin'Andriamanitra ho mba hifandalana ireo havana iray finoana, ny fandalanareo ny havana iray finoana ho mba hifitiavana ny olona rehetra. Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo, dia anjary mazoto sady mahavokatra ianareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana ireo toetra ireo kosa dia tsy mahajery lavitra ka namany jamba sady manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Koa amin'izany, ry havana, miezà bebe kokoa ampitombona tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anareo sy ny fifidianana anareo, satria raha manao izany ianareo dia tsy ho soalafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay, dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa azoto mandrakariva hampatsiaro anareo an'izany zavatra izany aho, na dia efa malala azy ianareo sy efa miorina mafy amin'ny hafatra mari-potitra izay anananareo ankehitriny. Saingy heveriko fa raha mbola amin'ity fiainana mandalo ity koa aho, dia mety ny hanaiterako anareo amin'ny fampatsiarovana izany. Iny, fantatro fa ho hafaingana ny fanesoranay amin'ity fiainana mandalo ity, araka ny efa nasehon'i Jesosy Kristy Tompontsika tamiko, ary dia hiezaka tokoa aho mba hisy hatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Tsy hangano tsara lahatra no narahinay raha nampahafantatra anareo ny hery nampombana ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianana izahay. Eny, nahazo vaja mamboninahitra tamin'Andriamanitra iray i Jesosy, raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'Andriamanitra be voninahitra indrindra nanao hoe: ity no zanako malalako, izy no sitrako. Renay, io feo avy tany an-danitra eo, raha niara-nipetraka tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary mafiorina kokoa antsika ny tenin'ireo mpaminan'Andriamanitra. Ka tsara raha hifantohanareo izany, toy ny hifantohanareo amin'ny jiro mamiratra na toerana maizimaizina, mandra-pahazava ny andro sy mandra-piposaky ny kintana fitarikandro ao am-ponareo. Izao anefa voalohany indrindra no tsara ho fantatrareo, ny fivoboasana ny teny faminaniana rehetra raketin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany,
Satria na oviana na oviana tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona izay nitanin'ny fanahy masina.